tekinao sambatritsika. Manan'Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, raitsika. Amen. Terisika alohan'Andriamanitra. Androany dia sekoly fanasitranana. Tena tekinao aza miandro marary vao tonga. Mila kolokoloana ny fanasitranana. Mila mitombo foana ny hery ao anatinao mba hahafahanao manome ho an'ny hafa ihany koa. Amen. Ndao tsika hiditra ao anatin'ny adoration tsika. Ndao tsika hiadorer an'Andriamanitra. Saotra anazy tsika. Hiantso ny fanahy masina aloha tsika hitantana antsika. Ndao tsika hiantso ny fanahy masina. Fanahy masina. Feno izay fanahy masina. Voici, il est bon, il est agréable Amen. pour les frères d'habiter unis ensemble. Amen. C'est comme l'huile la meilleure. Que ton onction, Répandue sur la tête, que ton onction coule en ces lieux, Seigneur. De descend ton trône, C'est comme la que ton rose onction coule qui ensuite. descend sur les montagnes du Oh, ciel. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. en ce lieu, Seigneur, nous recevons ta bénédiction. Invoque le Saint-Esprit. Seigneur, nous tenons dans ta présence, ô Seigneur, que ton Saint-Esprit, oh, que ton Saint-Esprit nous comble en ce lieu, Seigneur. Notre espérance est en Saint-Esprit, merci. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité. Chant de ton esprit, nos cœurs aussi t'entendent. Ô Seigneur, nous exaltons ton Saint-Nom, Jésus-Christ, en ce lieu. Tu sauves qui se penche sur les eaux irréales du pardon. Ô Saint-Esprit, tous ensemble assis devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte. Bonne et abondante, pure et bienfaisante, pardonnant, oui, c'est ton bienfaisant, Seigneur. Viens nous combler de toi, viens couronner de toi notre espérance descend sur nous de gloire. Nom de Dieu pour ta gloire, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur,
toutes sortes de jours, les briser. Tous les liens, oh Seigneur, tous les liens, couper aussi, Seigneur. Oh Seigneur, nous nous jouissons de ta présence, de ta bonté, de ton miséricorde. Oh Seigneur, toi Seigneur Saint-Esprit, tu nous consoles aussi et tu restaures notre âme ensevelie. Comble-nous Saint-Esprit, comble-nous, comble-nous. Merci de nous remplir, de rafraîchir l'onction. Surtout quand chacun ici, Seigneur, en celui. C'est à cause de ton nom, c'est à cause de ton royaume que nous sommes ici, Seigneur. Nous sommes ici pour te reconnaître que toi, tu as tout payé. Parce que tu as donné ton dos à ceux qui frappé afin que par ta meurtrissure, ô Jésus-Christ, nous recevions notre guérison. Seigneur, rien ne nous séparera de ton amour. Rien ne nous séparera de ton amour, Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations. Tu es tout puissant, mon Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, le monde ne peut rien contre moi parce que tu vis en moi et tu vis à travers moi. Oh, tu es tout puissant, oh mon Dieu, mon Père. Rien, Seigneur, rien ne nous séparera de ton amour. Merci Seigneur, parce qu'avec ton Esprit Saint, notre esprit est uni à jamais avec toi. Oh Seigneur, dis-le, tu es toute ma vie, tu es toute ma vie. Je ne peux plus vivre sans toi. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Tu as tout accompli, Jésus. Il m'a racheté, merci Seigneur. Il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Loue-le,
Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui t'a sauvé, il t'a justifié, il t'a glorifié. Non, rien ne me séparera de ton amour, oh mon Seigneur Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, oh Seigneur. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Satan peut être le prince de ce monde, mais Dieu est le roi. Il est le créateur de l'univers. Et je suis sa création. Oh, je suis né de nouveau. Et je suis dispensateur de toute sa puissance, de sa grâce. Oh, oh Seigneur, rien ne nous séparera de ton amour, Seigneur. Tu es Dieu. Et tu agis encore en ce lieu. De l'amour de mon Seigneur Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les Nous sommes réunis en ce lieu à cause de ton nom, Jésus-Christ. Toi qui as tout payé afin que nous héritons la vie éternelle. Oh Seigneur, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. En ce lieu, nous exaltons ton Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Encore ici, sur terre, parce que tu nous as mandatés de chasser les démons, de guérir les malades. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Sois sincère, mon Père Dieu. Sois sincère. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Adore-le, adore. Ma raison de vie, c'est de t'adorer, de t'adorer, Seigneur Jésus, oui, t'adorer. Je ne me prosterne que devant ton trône, Seigneur Jésus, que devant toi. Et ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour celui qui m'a sauvé, qui m'a délivré, qui
Tu m'as guéri de toutes sortes de maladies. Oh, là-bas, c'est proclame. Gloire au son nom devant Dieu. Sainteté. Consacrez-vous, consacrez votre vie à Jésus-Christ. Celui qui vous a sauvé, celui qui vous a guéri, qui vous a délivré. Oh Seigneur, ton royaume, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la liberté. Oh, de déposer ma vie à tes pieds. Je suis tout à toi, Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur. Mon esprit, mon âme, mon corps. Je suis ton temple, oh Seigneur, Saint-Esprit. Oh, je veux t'adorer, oh Jésus. Oui, t'adorer, mon maître, ma raison de vie. Oh Seigneur, ta présence, c'est l'amour qui déborde, c'est la joie qui déborde, c'est la paix, c'est la liberté. Oh mon Seigneur, mon maître, oh mon roi, raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, oh c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. Dis-le, dis-le. C'est la raison pour laquelle je vis. Je suis encore sur terre pour adorer Jésus. Oh, je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. Je veux t'adorer parce que je veux te ressembler, Jésus. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est ma raison de vivre, Seigneur. Témoigner de ta puissance, témoigner de ta résurrection, parce que tu vis à jamais. Oui, tu es vraiment l'Éternel, tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant, qui a créé toutes choses, et tout t'appartient, Seigneur. Dieu, tu es mon Père maintenant. Je peux t'appeler parce que tu es mon Père. Non seulement tu es mon Dieu, mais tu es mon Père. Oh, Père, manifeste ta gloire encore, ta présence. Que toute chose soit brisée, détruite à cause de l'onction au nom de Jésus. Tout esprit impur, tout esprit d'infirmité, je chasse au nom de Jésus, maintenant même au nom de Jésus. Reçois à 100% ta guérison de la tête aux pieds. C'est la raison pour t'adorer mon Dieu. Alléluia. Tena no kaikinao tonga soa atao fanatrehan'Andriamanitra ianao hoe andray zavatra ianao eto hoe tsy tahaka ny diranao eto ny voanao eto androany. Alléluia. Anao le ianso fanamasina tsika tena hoe mitady eto androany ataotsika
mampiasa tahaka ny stylo anatrihan'ny mpanoratra, tahaka ny penina eo anatrihan'ny mpanoratra. Ianao Jesosy ilay mpanoratra fa za penina fotsiny ihany. Mitenena indray amin'irety vahoakanao reto Jesosy. Aza vela havanina ny fisainako, aza vela havanina ny fahaizako vahoaka hiteny mivantana amin'ny alalan'ireto vahoakanao reto ianao. Sotra Jesosy. Amen. Miaraka maka salamtsika dia tiako raha hoe mba miara-mamaky tsika rehetra miara-misokatra rehetra mivavatsika amaky an'izy mafy be. Salam 33. Salam 33. Psaume 33. Jesosy. Miobe amin'ny Jehovah, aloha miara-mamaky be misokatra mihitsy mitaovana mafy be mihitsy. Miobe amin'ny Jehovah ianareo olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-manitsy ny fiderana. Miderahan'i Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitony folo. Mirafy iram-baovao azy, mitery tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia matoky avokoa. Tia famarinana sy rariny izy. Heniky ny famondrampony Jehovah ny tany. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofinainy vava no nanaovana ny amarony rehetra. Mampiavosa ny rano ao an-dranomasina ho toy ny atotan-javatra izy. Mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitahirizana izy. Aoka atahotra ny Jehovah ny tany rehetra. Aoka angovotra eo anatrehan'ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy no niteny dia ary zany. Izy no nandidy dia mitoetra mafy zany. Jehovah mahafoana ny fisainan'ny firenena-samihafa, mahatsinotsinona ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay. Ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka fara mandimby. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah mandriamanina, dia ny olona ny fidiny ny volovany. Eny an-danitra no tsinjovan'i Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no hijeren'ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Dia izy mpamorona ny fony izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka
voavonjy ny amaroany miaramilany. Ny olona mahery tsy voavonjy ny haben'ny heriny. Ny soavaly tsy azo tokiana ho famonjena ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Indro ny mason'i Jehova mitsindro izay matahotra azy dia izay manantena ny famindram-pony mba hanafaka ny fanainy amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika mianga ny Jehova, famonjenantsika sy hampiangatsika izy. Fa izy ny faliany fotsika satria ny anarany masina no tokintsika. Jehova, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araky ny anantenanay anao. Amen. Tsara be mihitsy ny any tenin'ny Jesosy io. Jereo ange petramin'izay atsika. Jereo tsara ange mba azonao an-tsaina avy eo hoe ianao io ange ho foromon'Andriamanitra ianao. Foromon'Andriamanitra ianao hosolo tenany. Io tsara ty fa tena nytenen'ny fanamasina anany ty tamin'ny asana am'izay herinandro mahery. Jereo moa izy fa ianao moa izy ny foromoka ianao izy misolo ny tenako ety ambonin'ny tany. Donc zany dia io tsara fahaiza manao an' Jesosy zany tokony fahaiza manao ny olona anankiray izay mino azy. Mino an'izany ianareo? Zay le izy. Dia tena niainako ilay satria tena niteny io Jesosy hoe jereo izy izy amin'izao fotoana izao izy izy. Jereo izy fa tena efa miasa mahery mihitsy Satana izy izy. Ary tena zavatra tsy takatry ny sainao abibiana. Tena abibiana mihitsy ny fiasan'ny Satana satria fa voaingana kely ty. Voaingana kely tsy manaraka ny Satana fa Satana antsika foana. Fa jereo tsara ange ilay fiasany tena tena nampiraka amin'ny fanamasina masoko ary tena hoe tsy mamela intsony a Jesosy fa naiza misy za dia tsy maintsy mandroaka devola ary tenidely olona. Niza eo akaiky eo ka vao hitako hafahafa bisa. Hitako hoe manana fihetsika bizara tonga dia alefako ny satria fantatro hoe ataonà ny autorité. Dia jereo tsara ty zavatra ty. Tsy haiko na inareo rehefa vao hoe ankizy mbola tanora, mbola ankizy kely dia efa mahavita mamonola dia manaraka vao maso. Zazakely 15 ans, ankizy zakely 15 ans tao amboatra raha. Toy a Jesosy io ilay niteneninao taminà fa tena hoe tsika zany isan'andro dia mila mampiasa ilay autorité-n'i Jesosy. Jereo tsara Luc 10:19-20 ozy izy hoe jereo zay ny Luc 10:19-20 ozy izy Jesosy hoe efa nameko anareo ny hery anitsaka amin'ny main-kasomena rano sy andresy ny hery ny fahavalo rehetra. Ozy izy hoe ny hery ny fahavalo rehetra tsy izy gravy io. Na ny filohan'ny devola zany dia manana fahefanana satria tsy ianao ilay izy satria ilay Jesosy ao anatinao efa ao anatinao izy. Tsika zany tena hoe io tsara ty teniko ty fa fataro ny antom-pisinao eto an-tany aloha voalohany indrindra. Inona ny antom-pisinao aza mandany andro eto? Mampalahelo be raha ianao ilay andany andro tonga eto dia karakara mivady aman-janako dia rehefa lehibe zanako dia tafita dia za miantitra dia efa antitra mbao tsara preparako. Tsy eto ny tena fanaperana fa misy nomanin'Andriamanitra manak'izay ary tena fiadanana tsy ahazavaina. Dia nefa Jesosy koa ny tena. Ozy Jesosy ety nanareo izy dia efa afaka mizory an'izay fiainan-danitra izay. Alléluia. Entsika aloha dia efa tokony efa tena olona tena wow. Za tena mitena anareo fa za zany tena nihiratra mihitsy io maso-panaraka iny nanaovan'i Jesosy anao fa tenao izy ataovy izy dia ampisehoako anao ny heriko izay hitanao tsara hoe ampiasaiko ianao. Dia misaotra an'i Jesosy aloha fa dia tena amin'izao zany tena manentana anareo fa tena teny tompo mihitsy ty. Ilay zavatra ianarana eto tonga dia aplika eo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka nareo izy izy hompiainy, mpakatò, mpampiatra. Fa tsy hoe mihaino fotsiny dia mahafinaritra ilay teny dia makatò dia tahirizina. Mahita olona marasy mihetsika nefa izy tonga dia matahotra. Nefa Jesosy mihitsy ny teny indro aho momba anareo matraka tonga amin'ny fatapiran'izao tontolo izao. Naiza le anao dia tadio fa tsy herinao io fa herin'Andriamanitra ao anatinao ny anao an'io zavatra. Tsika zany manoloana ny zava-misy amin'izao tokony efa hijoro amin'izay satria fotoana izao efa tena anehoan'Andriamanitra antsika ny hery ozy izy hoe Satana ozy izy merombotra dia memahery tena reo kosa izy izy manifesté aminareo amin'ny hery dia hery tsy takatra ny saina ozy izy. Tena izay mihitsy ny teny Jesosy dia tena ozy Jesosy tena hitako izao fa ninona fihetsika hitako manakaiky anahy dia ataoko ilay izy dia tena mahita vokatra zao. Tena hitako ilay vokatra. Voalohany indrindra aloha témoignage ataoko aminareo tsara be ty satria alohan'izao any Madagasikara. Dia izaho moa zany efa amatonana mitondra mibavaka ny rozanako ireo hoe Jesosy raha be ilay témoignage satria vao nanomboka teko aho zany aloha dia ataoko afeziko be ilay izy
izay mivady tao anatin'ny tsy fahalalana zavana amin'izay soratan'izay ara-panjakana zay dia eto akany zay dia legalina fa natran'Andriamanitra zay tsy legalina satria naneny tsy voamasina ny tokantranonay izany efa natao anatika efa tena mangataka foana amin'ny Jesosy Jesosy ary tena mitomana mihitsy ara tena mitsiritra zany mijery tsy haiko ohatra hoe mitsiritra mijery tokantranon'olona hoe zavatra izy ray tapotampo zany ray tapotampo natao mariazy daholo mariazy fombafomba aloha dia teneniko eto natao mariazy tany am-piangonana na tsy haiko ihany fa natao fombafomba kanefa hitako ihany le izy hoe misy zavatra mafy be dia daholo satria tsy zay le tsy fahalalana hoe atao efa fankataovana aloha zay fankataovana na Jesosy tsy mijery ny andro tsy fahalalana fa tena za rehetra zany tamin'ny tokantranonay tsy namasinina ny tokantrano to dia tsoriketo le izy za rehetra tao amin'ny retapo aminay kanefa Jesosy kay manana ny fihevitra fiverina satria raha tamin'izay koa mbola tsy tao anatin'ny fahalalana le amasinina le izy kay amasimasinina fotsiny fa tsy tena misy Saint Esprit fa resaka fombafomba dia rehefa aveo amin'izay nanana faniriana tao anatiny nera izy efatrizay tiako amin'ny tokantrano koa mba tena hoe apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra dia nefa moa mivadiko tena tsy nanaiky an'io mihitsy tsy nanaiky mihitsy hatramin'ny farany fa zao miady tena Jesosy tsy maintsy vidy io tsy maintsy hoavy fotoana fangatahako aminao fa tsy maintsy manaiky vadiko hoavy fotoana misy fotoana anekeny an'izay dia le izy moa dia raina ny tompo fa tamin'ny 2014 pasteur Rodolphe fanontena tonga dia ataovina peraka ataovina zao dia le moment 3 jours alohany andeha iverenao katy tena mampieky fa tena tsy takatra ny saina eo ambony fandriana tonga dia midalaiko le mbola loperatra io zany manaiky kely ny tanana fisiny satria za zany tena zay le izy zay le hoe okotsika fiaina pakatoa dia mpampiatry miteny mpampon'Andriamanitra izy zay tenenao tonga dia ampisaiko ty tonga dia ataoko zay nitenena ato dia ataoko le izy aza mataotra izy fa tsy maintsy manaiky io vadinao io mandram-pandehanao ka anao tsy maintsy manaiky io fa le fotoana andehanako 3 jours alohany andehanako any Madagasikara nanaiky izy hoe amasinina dia tonga tao an-trano mihitsy sotran'i Jesosy satria tena le zavatra nangatahako sy niriko mbola tsy nafantatra ny tirako ty mbola tsy taty andafy fa tany Madagasikara koa efa mpanaraka ny sekolon'ny HVKL tany mandeha tamin'izay tany Antananarivo moa dia efa tany dia efa naheno an'izay le hoe naheno tena hoe fa hitako dao zany hoe fa nanomboka ny sokatra amin'ny masom-panahiko fa tsy levele zavatra betibe tamiko ny fanamasina dia rehefa aveo amin'izay nanaiky amin'izay zany hoe andeha aty à France dia miteny ana amin'izay pasteur Rodolphe tamin'izay hoe mbana raha osy izy mivavana izy nitsodrano anahy za mbola tsy nafantatra hoe ho ampiarahana Jesosy miaraka amin'ny pasteur Tomisy taty mirindra fa tena mifanamasina mihitsy tena baban'ny pasteur pasteur Tomi koa zany nafantatra an'le hoe ampiasa natako ny tompo hoe ametraka ana amin'ity iraka ity dia miverina avy any amin'izay averina avy ana vita le ino misy teo fanamasinana amin'ny tokantranonay dia mbola tao anatin'izay mivavaka Jesosy tiako ny zanako anaraka ny dianay izy roa lahy zany io dia tena teraina ny tompo iandro zany le ramatoa mivavaka tany amin'ny fiangonana hafa aloha tsy tonoliko eto dia mivavaka tany amin'ny fiangonana hafa fa izy nefany tamin'izay tsy mbola manam-pahalalana dia hoe ianazy zany mieritreretiny hoe ao amin'ilay fiangonana misy azy ihany fa dia raina ny tompo fa lasa voamasina tato amin'ity iraka ity zany tato amin'ity iraka ity daholo izay mianakavy voamasina tena hoe dia raina ny tompo dia tonga amin'ilay fotoana amin'izay zany zao tonga amin'ilay fotoana voamasina ny tokantrano dia hitanao amin'izay zany le fankatoavana le tenin'Andriamanitra mamaly le izy amin'izao tena mamaly dia plus moa zany mitombo tato anatin'ny tenin'Andriamanitra dia haiko amin'izay kay fa hoe aika iza ty kay olona spesial nareo koa ohatra zany tenenao akaikinao olona spesial ianao hoe fa namaheriny ao anatinao hoe ampiasao hoe izay nomeny Jesosy anao tena nareo na eny teo amin'izay tenen'i Jesosy hoe amin'izao izy ny tena anehoako ny heiko aminareo zanako rehetra tadidio tsara fa tsy mila mitory ianao izay ny tenen'i Jesosy
tsy mitory akory ianao izy izy fa isy manifesté azy izy a ianao ilay mametra tanana iny dia sitrany olona io ho avy amin'izay ireo olondreo anatina hoe fa ahoana fa hitaka eny ataonao dia izay mihitsy ny zavatra niainako tamin'ny herinandro dia nafantatra an'izay zavatra dia teo amin'izay a vavolombelona tsotsotra kely fotsiny ity sotranareo rehetrarehetra tamin'le vavaka atsika neotrany niaraka zay le mahafinaritra ny assemblé a miray fosi-saina le vavaka nataontsika dia tena hoe mahery tokoa vavaka ny marina 4 intention mamako alohan'izao any Madagasikara za 24 nefa prévu nahazo be andeha any Madagasikara nanomboka 12 mamanay amin'izao no tena nahagaga papanay sy mamanay mihitsy ny ray nanahy tena mateky mbola matanjaka be zao to dia narary tampo fa nihiratra amin'ny maso-panahy koa zay ianao indray satana tsy mahavita anazy zany ianao e zany ndray tsy vitanao zany tsony fa efa fatako loatra hoany efa haiko loatra ny secret anao matsiny satana fa zao vao maisy io ampijoro fatako dia fatako hoe misy zavatra ao ataon'i Jesosy ngeza be indray io mato misy misakatsakana rehetra io tonga tany Madagasikara dia taty aloha zany dozy izy hoe Jesosy fatako fa tsy hampaninona amin'ny papa sy mama io fa anehoanao voninahitra ao tonga dia izay zany navoakako tamin'izay dia niraitam-po amiko rehetra moa zany fa tonga dia efa natahotra daholo ny dokotera efa niteny hoe efa niandra ny sitrapon'Andriamanitra sisa fa voninahitra ho an'i Jesosy fa ny zavatra izay miproclamen'ilay vavako rehetrarehetra tiako hiseho dia tena niseho ozy izy zao tenenako niraitam-po amiko relax daholo nareo aza misy ny panika fa papa sy mama tsy haninona zany fa Andriamanitra ny voninahiny io ho aminjena fanan'olona maro atao amin'ny fianakaviana zay aloha zany nitenena dia zao aza matahotra nareo fa ho tonga ny fotoana mariazy zany efa mariazy ny zanako amin'io zany dia hamonjy mariazy n'ilay zanako mois 13 août le mamanay zany tany amin'ny hôpitaly ataoko hoe inona le tonga tany 24 juillet 24 juillet zany tonga tany 24 juillet dia zany mamanay mbola tao amin'ny hôpitaly fa zao fotsiny efa tonga dia nitonomiko taty vao tonga any aho niatongavako any matoky a Jesosy fa vao tonga any dia hiasa ny herinao dia hitsanga amin'ny mama mivoaka amin'ny hôpitaly dia raina ny tompo fa natongavako tany nakany amin'ny hôpitaly niampitsony mamanay dia mivoaka hôpitaly azonareo izy jereo fa ne zay zavatra tianareo hitranga zay zavatra tianareo hitranga dia tonono amin'ny vavanareo fa io vavantsika io misy hery io tonga dia tonono fa tonga dia hitranga zay zavatra tianareo hitranga voninahitra ho an'i Jesosy fieritreretany raitam-po amiko raha nientan'ny papanay sy mamanay dia tsy afaka hamonjy mariazy misy papanay sy mamanay fa eo am-pandriana amin'ilay fotoana anaovana mariazy ny zanako zany efa tonga dia mandeha pasahina amin'ny teny ao na dia za tsy mijery ny entan'ny mamanay hoe tena nasehoana nefa ny sary jereo efa tena ohatrany hoe olona maty fa tsy nampihetsika ana ilay izy satria tonga dia mivero anatin'ny saiko hoe zanaka vaviny zanaka vaviny Jaiva nitsangana tamin'ny maty Lazarosy nitsangana tamin'ny maty efa maty efa trano izy hoe dia fijeriko amin'ny mamanay zany tsy marary fa salama tonga dia izay zany miverina tao anatsika salama io fa tsy marary izay koa fijerin'i Jesosy teny tsy maty io fa matory dia ohatran'ny fijerin'i Jesosy koa zany fijeriko ao anatinao Jesosy azonareo ve izy tonga toy izy zany raisiko ilay izy hoe tsy maty mama fa tsy marary mama fa salama dia izay niteneniko tao anatin'ny ankizy rehetra olona salama be reo fa tsy marary dia zao ho avy fotoana fa tonga reo hamonjy mariazy fa tsisy hoe marary zany dia teraina ny tompo fa zay zavatra rehetra hoe afaka namonjy mariazy izy le 13 août nefa ny za 24 natonga tany raha nientahana dia hoe olona angambany io mbola raha mijery amin'ny maha-olombelona dia hoe angambany io telo volana tsy afaka eo am-pandriana namonjy mariazy somatsara voninahitra ho an'i Jesosy teraina ny tompo dia témoignage farany témoignage le teneniko anareo hoe hiainana amin'izao mandeha zany ohatrany hoe any amin'ny toeram-piasako dia miaraka amin'ireny mpiara-miasa ireny zany mitovy asa aminay le mandeha karakara zazakely dia
misy mandeha mivoaka mitondra zaza mandeha mivoaka makany amin'ny park zay sy ohatr'izany dia misy ohatrany hoe rehefa avy ny orana namangatsika ny andro dia misy trano kely ohatrany hoe asa na mampantatra ny hoe caragol nareo caragol ohatrany karazana crèche kely izy dia misy kilalao dia rehefa misy ankizy hatramin'ny ana retinao dia milalao dia mipetraka eo ananiny eo dia misy ankizy kely zay misy vehivavy anankiray maizina mitaiza zaza anankiefatra izy dia zazakely mbola kely le ay afrikana matsy fona misy afrikana taiza zazakely anankiefatra dia le zazakely anankiray io mitomany be tena sans arrêt tena mikikika amin'ny somany eo amin'le efitra dia ozy izy matsy anazy dia fa maninona izy azo io mitomany dia ozy izy matsy anazy io ozy izy tsy mety matory mihitsy fa 5 minutes ozy izy matory dia mifody mitomany be ohatra zao dia misy zava-tsy normal ozy izy dia sosy ampiasainy autorité tonga dia miresiko le zazakely miresiko le zaza tonga dia miresiko ohatra zao tenta mbefantasy izy resiko to dia miresiko dia tonga dia mivoavy rehefa namaloto miala ao dia mivoavy vao vity zay tonga dia ohatran'le hoe tsisy nininona tsy nitomany le zaza dia maverina napetraka teo amin'ny toerana le misy transaty ohatran'ny hoe fadina kely tapina patina dia napadina teo dia vao natory dia namefaraka namenarana sosy sika natateraka miala tateraka delivé tateraka dia metoan'izay matory fa tsy fo izazy io mandrapatakitra mandrapivoaka atao amin'le toerana le foabin'izay dia zareo tsara zay le teneniko anareo hoe jesosy nanapatra an'izay zavatra akamiko dia apitaiko aminareo le izy hoe manomboka izao aza mianana ntsony rehefa mahita olona bizary tonga dia raisy mifahefana fa samy tena anareo fa ampiasa jesosy tena tsy izy tsy nareo io aza meteny misy hoe mbola kely mifinoko mbola tsy ampy fa tonga dia opanareo izy mipakatoa mpiaino mpakatoa dia mpampiatra mila mampiatra foana antsika rehefa miteny jesosy tonga dia raisy autorité dia rehefa avy eo amin'izay inona zany no afahako nitory tamin'ilay vehivavy enoy tsara zay eo aloha avery kely eto ozy izy mantsy anahy fa hoana ozy izy fa inona nataonao ianao toatra mijery anahy mo ve tsy oatra mijery amipetera hoe to mijery ahy ianao ozy izy dia teo tsara endrika fa sao dia eritretinao fa zany nanasitra jesosy kristy nanasitra fantatrao ve hoe jesosy ny atao anaty fa jesosy ny nanasitra anazy jesosy no andriamanitra ao jesosy kristy rery any ianao inona fononao za ozy izy slamo dia slamo mpampiatra avy eo tozy izy zao teneniko anao araisy jesosy fa efa iverina tsy hoely izy dia tsy olona ray ihany nefany fa be dia be zareo ny afrikana efa tena nahita an'izay zavatra hoe mahita an'ilay zavatra izay dia efa manompoka etanareo zay le teneniko hoe zay ny tonga le fitoriana tsy voatery fa ampiasao aloha le fruit aty anatinareo ampiasao le zavatra nafeny jesosy fa tsy tena samy tenanareo fa tena ataona fanahan'olona anarikisitsika ampiasao zay voninahitra ho an'i jesosy reny any Alleluia, voninahitra an'i jesosy mbola suiten'izay any resaka témoignage izy mianaka indray mbola miverina indray amen an'i jesosy teky mijoro mivavimbelona koa zareo amin'izay resaka hoe nahazo dia manome Alleluia. Mbola voninahitra an'Andriamanitra ihany no ahafahanay mijorom-bavim-bely eto amin'ity toerana ity tamin'ny herin'ny androany io dia mbola mitohy amin'ny resaka taty Colombe teo ihany hoe tena rehefa mahitsy mandrentsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho teny mpakatoa ihany fa sady mpampiatra koa. Alleluia. Tena misy lahatra tanteraka mihitsy ny ako tamin'ny enitsika andavateto tamin'ny nasifolo angamba mivonsaraka tamin'ny taty Francia taty amin'ny RRD tatsy ny andra RRD tao Gardinot zany zay dia vao tonga teo dia nahita nyity rangahy tena mirokotika be mihitsy izy ohatran'ilay vehivavy efa hiteraka rehetra fahitana azy dia tsy ohatran'ny tady be aho hoe pratique ty tena mafy alleluia tena mafy le nahazo an'ilay rangahy tsy hoe nahazo an'ilay rangahy nafaly ahy fa le tena hoe ampiasain'Andriamanitra anay dia za moa zany tsy miteny dia lita eo dia tsara hoe tompo miandra jesosy hoe voaray ve miafatra tena veraiko Andriamanitra no mety voninahitra Andriamanitra fa le rehetra ianaratsika rehetrarehetra eto
tena tokontsika tsirairay avy tena manana le izy fa tsy izay mianaka ihany fa tena tsapako hoe tena eto amin'ity toerana ity tsika tena be dia be mihitsy ny zavatra ianarantsika tena hitako hoe feno fahantsika fa tena mijoro vavolombelona aminareo fa voavity zany azy zany tonton Santine eto amin'ity toerana ity dia tena mihoatra noho le fifaliana mandray eto ny zarany tamin'ny tao anatin'izany dia nikoloka be ary le zavatra niseho teo aminay hoe tena grave be za ohatran'ny somary natota kely hoe aza mitenitengonana mihitsy alofantsika nge tena ao anatin'le tena misy maka caméra sy ny rehetrarehetra satria ohatra zao ty rangahy ty nikoloka be teo izy dia nanontaniana io tena mazonao dia izay koa moa nanontany dia hoe ataony doako ato izy izy ny karazana foana zany eritretra atao miray mihitsy le izy dia ny tena ohatrany nampisarasara kely sady mampo le rangahy io izy tsy manosy fa tena rangahy correcte tsara mihitsy izy dia nanontaniana io na iza niavanao sy ny rehetrarehetra dia izy hoe mivadiko izy za marary foana dia zaho izy izy marary sitraka mpanafody tsony raha mihinana comprimé izy zany dia tsy sitrana tsony satria hono izy diabetique tsy fantatro moa zao tsy dia tena manala loatra amin'izay dia netsony olona tonga dia netsony vehivavy le madame zay anao nitsona pompier dia netsona pompier izy dia zay sely zany efa nanomboka any andro tsisy 5 minutes aliny teny zakako neny mijery an'le rangahy fa tena mijaly be izy tena voaraitsika tsirairay azy tsy ely any voaraitsika tsirairay avy miteny tombo hosoloko fonoho nareo le fovato hosoloko fonoho azonareo tena manana antra sy fitiavana raha hoe zazalahy kely zany mijery zany tena teo be dia be mihitsy naveo toizako aminareo moa le tantara dia zavatra nataon'ity rangahy ty netsona pompier dia zay sely zany miteny do sely hoe hivavaka ao anazy hivavaka ao anazy tsy fa mila ampahafantarina aminy loha jesosy dia eo izy sely eo sy za io zany nitory andika teny veliny sa za hoa tsy zatra loatra sao dia mitsikira mijery polisa sy nozany izy sely za mbola tsy nianatra andika teny fa zao za nitory marina ny tenin'Andriamanitra ny ilarantsika eto hoe tsy anareo nitsiny fa mifanarainareo izay nilatra nitsiny halleloia dia tao anatin'izany dia tena voanomboka mivavaka sady niresaka tsy tapitapoka teo le rangahy lasa nandeha tsirika tena tonga sisa tsy voazy namony tena izy itsora tao anatin'le andalo zay zany natonga izy tena olona be dia be dia nandefasany zareo garda mihitsy moa izy avy eo zany tenenina hoe ty tsy mandrava tonga le pompier dia nanatona azy zay sady zay koa efa vonona hoe tory dia hoe dia nanatona an'io rangahy io dia nana tena vory be dia be mihitsy lahatra teo amin'izay satria le rangahy ty hoe ina no mahazo anao namony tena dia tsy zakanao le marary aminy tena manaitaina mihitsy tena manaitaina ngamitsika vivavy mba hiteraka reny dia hitantsika tena mihoatra no reny ngama satria le laha zao izy andeha amony tena dia avy eo mipetraka teo dia tena isorako amin'ny tompo fa na dia nisarasara kely ary mamy le rangahy za tsy nitenany eliny mihitsy hoe aza omenany ely izay masiny tsika moa ndraindray mananavinavy mpanavaka jesosy tena mpamindra foa sady mpiantra mihitsy jesosy fa na dia tao anatin'izany hoe mamy zany ary rangahy io dia zao tena nany amin'ny tomboninahy halleloia vao nanomboka nitory ery dia za mivavaka dia nanomboka nitory izy dia tao anatiko tao mbola misaina kely hoe manino ve ty rangahy ty amin'izao mamono zao dia nanomboka tena mivavaka ihany raha hiasa ianao Andriamanitra tsisy asakana anao dia ty tanako anankiray ty tanako droite ty gauche ty ny ray ty mitazona entana dia ny ray tamin'izao fa nanomboka atao natsoboka atao anaty rano mafana nangotraka ohatra misy gazy reny nametraka marana tao aloha mbola tsisy ohatr'izany fa tsapako hoe mitombo mihitsy ny tena fanatrihan'Andriamanitra atsika rehefa miaraka halleloia za tena mihitsy fa tsy izay ihany tsy izay mianaka ihany ty ny tompo anemonan'izany fa tsika tsirairay avy fa zany hoe tsika mbola tsy nanandrana fa tao anatin'le tolotena nagasy ravany dia miaino tsara tsika eto hoe jesosy rehefa miteny dia ampahefana sy ny hery foana izy rehefa mitory tao anatin'ny toloteny mbola tsy mivavaka dia tonga dia napetraka teo amin'ny lamosiny le rangahy mitana dia tonga le rangahy dia tena tsy mihetsika tsony dia miaino izy
Sat nandray foana bisorako amin'ny tompo fa tena marina tena tompo tsy nareo ny teny fa mifanandray nareo ny teny ao anatinareo dia tena jerevaka tena fanamasina mihitsy ny afa-tsiaro ny rehetrarehetra fa tsy tsika ny teny fa tena tsy hanentana antsika hoe tena manandrama angeny fa tena rehefa tena nandeha dia mivavaka nataona miaina takona ilay toriteny ilay rangako katonika ho sisy dia manaiky hoe ianao tsy tena eo tonga kosa mantseny areo zato isan-jato sitrana le rangaka maizy ny rehatra tamin'ilay toriteny fa manatrika eto Andriamanitra zato isan-jato asitrana dia be izy zany dia afaka kely tsisy ngamba ny 7 minutes na 5 minutes dia tonga iray dia miteny hoe sitrana be ianao dia sy rangaka tena sitrana lasa tsy taparisaka tamin'ilay rangahy tsony zay na dia ilay contact tamin'ilay rangahy tsy vita fa ilay olona nanodidiko teo tsy haiko hoe raha koa ve ireo madamo reo fa menatra fa zao natao aizy nareo no mivavaka si aizy nareo no mivavaka tao anatiny dia manana praktikako be sy mantsy naksisma dia nisy naka caméra naporoko aoriana tao azany tena nara-pivonanao mihitsy no afa so dia nimba zavatra amin'ny afanao dia tsy miteny mihitsy aizy nareo mivavaka izay rehetra teo amin'ny devant to za tena tia pahely fa miteo aloha teo tena nikasihan'Andriamanitra daholo ny zavatra tena nataon'Andriamanitra fa ozy izy ireo madamo reo zay any Evry misy ohatra nareo ty any Evry zay any Evry ozy izy sasany miteny hoe nareo aiza mipetraka meo traka tsy haiko moa zany zay tianao lazaina hoe omeo traka zay tsy marina zay mizanoteny voninahitra ten'Andriamanitra fa tena miasa amin'ny tombontsoa hoe izay mianaka ihany fa za tena mahatsapa raha nagasi ravavo fa rehefa eto amin'ity toeran'ity Andriamanitra tena miasa ary teny rehetra zay zaraina amintsika riny dia miandry an'Andriamanitra ampiantantsika tsirairay avy voninahitra n'Andriamanitra mahery io Andriamanitra tokotsika io za zany tamin'izay fotoan'izay fantakareo tsara za tsy dia somary menamena za tsy dia mahay loatra n'lay miresatresaka amin'ny olona dia teo aho zany dia valiana teo aho inona zany Jesosy ny ataoko fa zany laza aminareo fa misy mifanahy masina manampy atsika rehetrarehetra nandeha dia niandry teo zany dia inona Jesosy ny ataoko mivavaka teo dia nangataka tao amin'ny fanahy masina hoe inona no tokony ataoko dia efa farany dia nandeha ilay izy dia efa niresaka taminy nanontaniako izy nampianatra anao fanahy masina dia nanontaniako izy fa marary be ianao dia tena miteny izy hoe misy aretina marary be ozy izy za ozy izy hoe za zany tsy afaka manasitrana anao fa Andriamanitra zay no mpanasitrana atsika dia izy ny teny hoe mivavaka izy katolika izy dia efa nanomboka teo dia efa resy lahatra hoe ny tena fanahy masina mihitsy zany mandefa atsika manoro amin'itony zavatra itony andron'Andriamanitra zao andro fanasitranana mahatonga ny fanasitranantsika izany dia nandroso zany teo anatrihan'Andriamanitra dia efa nanomboka resaka tantaraina teo no mba fanatrihan'Andriamanitra ary voninahitra ao an'Andriamanitra dia efa miteny izy avy eo hoe sitrana tsara afaka atao anatiny dia teo anatrihan'Andriamanitra manan'Andriamanitra mpanasitra antsika dia izay no zarantsika amin'ny namana tsirairay avy Andriamanitra maherina ao anatsika Alleluia. Zay ny tena fahabe maso dia misy koa ny tany an-trano koa taty mami organe ohatrany ahoana koa fanaovana azy ao an-trano ane Sotan'Andriamanitra lehibe tsika mahare tsara tsika zany miasa tsy mialehibe ny voninahiny dia iako zany sotra nisy mianaka indray fa tao an-trano zany anniversaire 12 septembre dia miantso tany Madagasikara izy le mandeha miantso dia tsy hoe tsy tsara ny réseautsika fa retraitsika ny fampiantso izy dia efa nahazo azy dia mitsodrano nefa dia tsodrano fa falibe zany hoe zay zany mianjara falifaly ao-trano izy eo mialaka misy 14 tena idera ao misy miantso
donc santé plus j'ai ma recommandation ça va commander un autre mis programme tena izy mety atao anaty be misy zavatra zao dia vavaka zany tsy atsarina ny vavaka dia mitratra ny sakafo dia avy eo misy jardin misy ao aby dia misy jardinier ny asa atao dia anetsirevako le asany siko tsy netsireo no nataony lerangasy dia miditra avy any zany miditra amin'le garage dia vao miditra eo dia misy zavatra tsy haiko ohatra sary fa mbola tamin'ny accident dia maresaka zavatra firy fa nare ohatra natendesa sary misy masiso malany dia hita koa zany ohatra tampoka teo ohatra malahelo ohatra malahelo malahelo toy izay hoe tsy ambiny amin'ny anaran'i Jesosy miaranao fifalinany azy ao era zareny eo mio tsisy namana fa zareny zaho tsy milanao miala ianao anaran'i Jesosy foka ianao miala ianao dia efa vita zay zaho tsy mila zaho tsy manaiky ianao tsy maintsy mandeha dia efa vita iny a dia nivariko ny kafe satria anovoaniko avy any micro-onde dia natsara le soupe misy presque misy aretany Madagasikara dia misy tokoa nazy hoe naraha dia alefa SMS aminy zany ampahery azy eo amin'le fanaovana an'le SMS zany le kafe dia ozy izy za tamy hoe raiso izay 53 anyme an'iny a dia aza velon koa le psaume 23 avereno a za anoratra an'le verset ohatra misy olona nanao ohatra hoe le oui ohatra ny olona manao tototra tonga dia teto tena eny mihitsy tena olatra ny enjany notre zao sana dia ty tampoko ty a tsy aty nefa le za vony accident dia le loko ty mihitsy sady ny olona rehetra fa niany zany tena tamporano ty tampoko ty a dia tonga dia napabe masoko tonga dia enjana daholo le a Jesosy fa za olona tsy nanino fa notre zao tampoka teo tonga dia teto dia sady hitako ny tenin'ny pasteur amin'le fampianarana amin'le mihaino radio tamin'izay fa tsy niatriky hoe raha nareo misy zavatra mahazo dia iza no antsonareo voalohany Jesosy zany dia sady hitako ny teny taty Colombe indray mandeha taria mbola taria Ostika izy izy taty tamin'izay nanome exemple hoe zay tonga dia marareny tampoka le mary tena rety nandoa dia hoe olona tsisy nify indray zany bam tonga tondoako daholo hoe tonga dia niraisiko ny tanany napetrako ohatran'izao dia Jesosy fa tonga dia mivavaka zany miantso an'i Jesosy dia zaho matoky ianao dia avy eo a mivaravarana diko lakile tonga dia tonga saina hoe raha maninona le misy an'le fanahiana andeha nanoatra nasokafana le varavarana dia avy eo niantso ny tatsy menindra amin'izay iza moa zao a namako afaka miara mivavakamo zay le firaisana amin'le psaume 133 satria zareny eo tsisy malala tsisy namana zanako amin'io mety tsy mody aby fa mety hoe hoatorany amin'ny namana tena tsy mody izy tamin'izay ka dia izy moa taty mirindra zany teneniko je sais même pas comment je l'exprimais ce jour-là fa taty mirindra nitadidiko fotsiny a hoe tsy faty zany ianao tsy haiko na niteny faty tamin'iny na ino tsy tadidikotsona dia hoe tsy faty ianao izy fa zay a manao intercession tonga dia intercéder aminao zay dia zany a tsisy douleur ohatran'izany a c'est brusque mitany brusque dia tena ity vao masototra ny ala dia mioroko iny a amin'ny naliniko iny côté droit ohatra ny sotonana zavatra mafy be ohatr'izao tena mambaivay dia lasa naka glasy tany amin'ny figitera tena befite dia marary tena marary tena hoe douleur etsana fa natsoko dox sy tamin'ny hoe raha mody metana tonga avy amin'ny trano fa misy ataky a da tia mirindra koa tena hoe tena ataky ty za ola tsisy zavatra marary dia nitoko dox non tany an-dala izy dia miteny hoe miantso popeta taty ozy izy tsy miantso popeta taty Jesosy ianao Jesosy ianao dia tao a za miady tao dia Jesosy natsoka raha tonga niady Jesosy apetraka aminao ny fanahy fa za kosa matoky ny herinao Jesosy dia teo a dia mivadibaika teo a tena zany hoe pendant 1 heure ou 2 heures tena flasy
zany tena marary mihitsy sisa moa zany sy zay tantaraina loatra fa tena hoe nandro dia nitobodoko fa nahitana lavy dia niaraka zay io dia aveo izy tsy maintsy mamita asany io. J'ai passé une bonne nuit quand même, mais en priant évidemment, mais la douleur s'est estompée. Et après, bon, là, j'ai fait un message quand je vais à mes occupations le lendemain. Mais oui, famille ça là. Mais j'ai passé une bonne nuit, j'ai pas appelé le docteur. Et puis le lendemain, donc c'est passé. J'ai dit, ouais, non, comment tu vas, Tati? Ben, c'est à toi de me dire. Ah non, c'est le jour et la nuit aussi. Mal à ça, mais il était dans la nage. De toute façon, tu me dis, voilà. Henanto. Mbola misy ankiray? Ilay tsy fanasitranana fa zay le hery, zay le fampitoto eo le izy taty Hortense indray. Zovavolombelo teky tsika eo amin'izay Jesosy Aby miaraba antsika rehetra hanao témoignage aminareo za tantareko aloha les solutions de témoignage parce que j'ai un misy collègue zany mpiara-miasa aminay izy dia nangetaheta zany izy hivavaka dia niteny aminazy hoe hiaraka anao hifadiana atsika izy fa any aminao ihany izy anaovana anazy fa ato an-trano tsy mahavita mihitsy dia eny aho a dia entombavako izy satria zany lahady izy niteny an'io zavatra io dia hoe entombavaka zany le fifadian-kantsika fa mizoma zaho izy anao fifadian-kana ny an-tranonareo eny aho dia nentiny ambavaka le izy dia isaorana moa Jesosy fa tena hitako le directive an'le fanahy masina dia tonga tany aminay izy tany amin'ny Zoma misalama izy et tout ça dia non natoro taminazy laka misy alina dia nanomboka minuit zany zay miaraka mifadiana mivavaka salama tsara izy dia rehefa le Zoma iny amin'izay rehefa miara mivavaka zay nanao zay tokony ataonay zany dia rehefa teo nanao méditation zay zany zay samy nisaraka chambre satria izy miteny hoe za tsy mety fa rehefa mamaky baiboly tsy mety miteny dia mba raha tsy mijeûner anao zany dia misaraka zany tsika dia anao za zany nandeha tany amin'ny chambre fatoriko dia izy teo amin'ny salon dia izy no miteny mafy dia tsy hainy koa za koa miconcentré amin'ny ambako fatoriko anareo moka zany le source an'le malaise dia za zany tamin'ny chambre ana tao za nanao méditation nanao an'le méditation le livre an'le acte satria zay ny direction amin'ny Saint-Esprit izy koa zany nanana soif koa izy hoe te hanana mba te azo baptême de Saint-Esprit sa zay koa ny soif dia iny zany direction amin'ny Saint-Esprit le namaky le acte dia za zany namaky baiboly tao an-tranoko takao zany dia atoroko anareo mety ho gaga anareo fa tena zavatra hitan'ny masoko ty zay mihitsy natonga anahy nandeha tany amin'ny salon nitantara an'le izy taminazy fa rehefa namaky nanao méditation baiboly za dia rehefa teo ampanaovana méditation za tamin'ny acte 1 verset 14 tampoka teo dia nahita mety ho gaga anareo fa tena règle mihitsy raha teneniko aminareo ty fa tena hitan'ny masoko mihitsy tsy angamo nahita ohatran'ny nuage karaha na manao mouvement un seul coup ohatran'ny hoe hitako ohatran'ny il a quelqu'un là dedans mais c'est emballé et tout d'un coup il a une lumière même tapona le verset 14 acte 1 verset 14 c'est la vérité et juste j'appelle gloire à Dieu thank you Jésus dia iny am'izay dia nietiko ohatran'ny misy zavatra mampirisika anahy dia nietiko zany nibateko le baiboly dia nandeha any amin'ny salon dia niteny zany za tamin'ny Emilienne ny anarany Emilienne j'ai raconté quelque chose dia nietiko taminazy dia izy zany mipetraka amin'ny table dia nietiko taminazy zany le baiboly dia niraconteko anazy le izy teo zany tantara taminazy teo tampoka teo izy je me sens pas bien dia meteo za zany docteur oui je me sens pas bien je suis pas à l'aise salamonsa teo dia nametrahako tanana izy dia mivavaka dia vo mitampotampoka teo dia nakifikify ny tanako nakifikify tanako dia tsy nalako tanako fa continue de prier dia avy eo izy mitsangana koa ohatran'le mitsipatsipaka ohatran'ny teny torana reny
dia tsipatsipaka izy dia nandeha tany amin'le sezan'ny salon dia narako dia tsy nalako mihitsy ny tanako dia teo dia mivavaka za tamin'izany tena tsoroko aminareo fa tena nisy be tena ny anazy ny tena nataoko tanatin'ny satria tadidiko reny fampianarana sy ny mpanompon'Andriamanitra reny tena nataoko tanatin'ny saiko hoe fanahy mahery ato anatiko fa dia nataoko tanatin'ny pensée koa le Isaïe 53 dia iny nampiarako dia tena teo nitohizako foana vavaka anahy tena hitako hoe tena tsy nipanika mihitsy za izy mitsipatsipaka manalalama fa tsy nalako mihitsy tanana dia nivavaka dia vita le vavaka anahy dia nalako tanana anahy dia vesa zany mitodika nivavaka tantany hafa koa zany misaotra an' Jesosy etosa eny misofoko mihitsy izy miteny eo oh gloire à Dieu alléluia Jesosy sitrana za sitrana misaotra Jesosy gloire à toi Jésus alléluia alléluia dia eniko le izy dia aveo koa sasany teny oh gloire à toi Jésus misaotra Jesosy fa tena Andriamanitra mahery anao zay le tomansy dia hoe gloire à Dieu fa tena velona Jesosy tena velona tena zaza tena mamporisika mihitsika ho antsika rehetra peuple de Dieu voalohany indrindra aloha tena tsoroko aza negligena mihitsy ny école aza negligena ny école dia manaiky koa ny mpitondra antsika serviteur de Dieu satria izy ireo dia mitondra n'le mesagen'Andriamanitra mitondra matony atsika mahita fruit amin'le tany andinitsika enseignement dia le fanahy Jesosy ao anatintsika dia mitandrema tsara mihitsika peuple de Dieu satria indraindray tsika tena tsoroko ny tena mariny indraindray tsika ohatra hoe mety misy zavatra azontsika na misy don na misy fahasoavana faire très attention satria matotsika destiné mandeha amin'ity assemblée ty tsy ho azara fa tena Jesosy mihitsy mitarika antsika ary matotsika ato rehefa tonga ato anao koa mahazo fahasoavana mitandrema fa c'est pas pour chacun c'est pour l'assemblée faire très attention satria dinio tsara me anao vohiditra ato amin'ny assemblée tsisy nininy rehefa tonga ato anao vao misokatra masom-pananao vao mahazo fahasoavana anao dia amin'iny ndrefa ianao andeha ilefa attention tena vraiment tena conseilleko mihitsy zany faire très attention satria antsika rehetrarehetra ato amin'ny assemblée ato toko iray fo iray saina iray fanahy ary antsika rehetrarehetra ato hisy fahasoavana mihitsy ararararaka Jesosy amintsika rehetrarehetra ary zay fahasoavana zay entintsika ampiroborobonyity ministère tsy anomezana voninahitra an' Jesosy donc mitandrema atsika mitandrema attention voninahitra ho an'Andriamanitra mahafinaritra mariany zany tena mikaikinao toroko zao tatako fa miasa Andriamanitra tsika tsirairay hafa fa tsy miasa koa ny sasany tsy miasa koa Andriamanitra ny anatin'ny sasany fa raha ifampitsangana eo tsika dia mitatra foana io fa aminanao ndray manaraka amen zay sao hoe 2 Timothée 2 verset 1 2 verset 1 2 3 mihitsy 2 Timothée 2 verset 1 2 3 rehefa mahazo mamepony ianao dia mizarama mamepony zay fotsiny hitantsika teo na eny an-dalambe na any an-trano na eo anivony manodidina anao mitovy le onction tena ndraikinao mitovy eo anatinao ihany hoe ny ato anatiko
Amen. Acte 10:38 ireny aza manaiky raha tsy mety Satana, aza manaiky raha tsy salama ny olona izay mitrano tanana. Amen. Ianao miinsiste ny lumière miinsiste mba hiposaka hatramin'ny farany. Raha tsy tonga ny mitatao vonana, raha tsy tonga ny mitatao vonana za mijanona. Rehefa tonga ny mitatao vonana za midina intsony. Masoandro. 2 Timothée 2, verset 1, 2, 3, Naran Jesús. Toi donc, mon fils, sois fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et les choses que tu as entendues, telles que nous renaissons. C'est des fampianarana. En présence de beaucoup de témoins, commets l'air des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner aussi les autres. Formation de formateurs, telle que notre formation de formateurs. Former disciples. Zay tena atao voa anatinao foana. Rehefa misy manontany fa inona marina ilay HVK émission dia formation ana disciple ilay izy. Amen. Tsisy olona mihitsy tsy niteniny anaran'ny pasteur akory, tsy niteniny anatsiny na tao Ticolombe na izy mianaka na izy miravavy teo. Tsisy anaran'ny pasteur, tsisy anaran'ny HVK akory ary voatonona fa ny anaran'i Jesosy dia niasa Andriamanitra. Mandray kely any mami Olga. Ny tenanareo ary vao mitady misy manafiky nareo alefasina SMS any amin'ny raha vavy sy any amin'ny raha lahy. Amen. Aza mandefa SMS any amin'ny zay tsy kristianina. Fa vao may ianao manitatra vao may ianao ohatra manitatra toalina any amin'ny ratsy. Fa tonga dia coupé ilay izy dia manosika. Tonga dia nandray andraikitsy pasteur Mirindra sy ny intercesseur miaraka dia nahita vokatr'Andriamanitra tsika. Amen. Io base anankiray dia zavatra tokony ataontsika. Toi donc, endure des difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mila miaritra ianao an' Jesosy. Miaritra mafiampy ianao sy taky miaramila tsara an' Kristy. Izy zany teo bien formé ato. No tena sûr et certain. Oui, tsy hiaritra an'izao ary ohatra ka tsy bien formé. Mahafinaritra teny mikaikinao hoe andao tsika hitsangana. Nitsakitsaka ny Satana. Aza manaitsitsika Satana zany tsoa fa ianao manitsakitsaka. Amen. Tsangana. Alléluia.
Efa voasoratra zany fa natao anitsaka ianao. Aleva hitatao. Annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Guérissez les malades, chassez les démons, faites des disciples, enseignez-les. Tena que atao izay ny olona anao. Mahazo tena. Halleluja. Ao tsara tsika. Tsika tsy soa lapin fa soa camp. Tamin'ny école des solutions tsika tamin'ny herina. Amen. Dia tentsika hoe Andriamanitra tena stratégie mahery. Stratégie an'i Jesosy rehetra, stratégie an'Andriamanitra rehetra dia parfait. Stratégie an'i Jesosy dia parfait. Tena hoe stratégie an'i Jesosy parfait foana. Ary fa sy amin'ny ennemi dia mandresy foana stratégie an'i Jesosy. Ary izay manaraka an'izay principe stratégie an'i Jesosy izay, teo kakinao anatin'ny baibolinao ilay izy. Rehefa mamaky ianao dia manao ianao dia mahita vokatra. Ny tsy nahitantsika vokatra taloha satria tsika sady tsy namaky tsika ny tsy nanao ny tsy niaina. Dia logika be tsika loatra ka mitady tany amin'ny hafa. Mitady tany amin'ny hafa. Hoy izy raha salama martyr izay hoe hita kosa izy lalana dia izorako. Milarotsaka izorako. Azoko ny famonjena, tana kosa izy. Tena kaikinao mandra-pahafaty. Mandra-piaraka eto ambony tany. Rehefa afatesana ity nofo ity zany maty zany fa tsika velona mandrakizay. Amen. Tsika velona mandrakizay no le vie éternelle izay napetraka-Andriamanitra. Dia Exode 14 manao récapitulation kely angamba tsika. Exode 14 verset 1-3. Namelatra ny stratégie ny teo anatrehan'ny sesy Andriamanitra. Zao ny stratégiako. Fa zao ao mbato ringana ny fahavalo. Aloha indrindra aloha hoe directive dia zao dana miteny tena kakanao izay mila mitozy. Stratégie voalohany zany dia mitozy. Dia avy eo amin'izay maneho ny puissance an'Andriamanitra. Ary izy manaja ny teniny foana. Rehefa nanantona zareo dia hitantsika tamin'ny eto amin'ny Exode 8 any keo, tsy avery kosa ilay izy fa samy matadidiny indray sotsika. Ao amin'ny Exode 8 indray kosa verset 25-28 dia hitantsika ao fa
nanomboka na ny amin'ny fahafetsena na mila velatra ny stratégie koa farao hoe zao zao rangana de atsika mba atsika no compromis kely tenatekonao hoe amin'Andriamanitra tsisy compromis hoe za mba atsika no compromis kely sesy andanina mandeha kely fa za mivoaka be tenatekonao hoe za tsy tazominy satana amin'ny lesitsony za tsy alikany zanak'Andriamanitra saika izy mety mbola manana médaillon any misy sarina biby raha misy teo hoe bébé sy ny karazany zay ary horoscope reny singe zanak'Andriamanitra anao fa tsy singe zany ary io faty any iny da mbola misy manana aza mitahiry aza tenanao zava-poany reny sao de hoe sentiment avy any maman pa ario tena ario de mijoroa en tant que zanak'Andriamanitra tsy voatery hoe soloanao lakroa le izy fa ario fotsiny aloha zay fafatorany reny zavatra zany fa tandreny tsara de zao zao directive an'Andriamanitra verset 27 Exode 8 verset 27 zao zavatra tokony atao mandeha 3 jours zay de andro zay manao an'le izy 3 jours io any Canaan fa problème no murmure no fotabasana lasa 40 ans 3 jours tena jereo no kaikinao mifanenkenao frano hoe mangana situation anao résolu fa ny fimonomononanao sy mifedinao amin'ny herinao mahaelan'io jereo tsara tamina ny directive Andriamanitra raisinao tsara ty ary raisitapisako anatin'ny sainanao ty tamina ny directive Moïse Andriamanitra tsy niteny mihitsy pendant les 3 jours zay ho lalana alianareo de isy iady isy anoatrinareo meo anazy ny verset misy zany tsisy amaky tsara fa tsisy eo amin'ny exode tsisy eo aminao tsisy eo amin'ny Deutéronome fa ny problème vao nanohatra raisinao ty hoe vao manohatra ianao de lasa manana hena fahavalo nanohatra tamin'izay murmure tany amin'ny saina murmure tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ny leader marina fa maty l'Egyptiane fa lasa nisy 31 royaume miforona tapoka zany lasa nanohatra de tsy maintsy nisy Josoa indray atsangana miaraka tamin'ny Kaleb napiditra ny Kanana de mikaiky hoe midira faingana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao tsika ndrositsika ny satana zany do izy hoe aza mandeha lavitra nareo fa nen'Andriamanitra tsy maintsy tongany ianao androany no tongany farataponareo dikan'le hoe aza mandeha lavitra nareo fa aza mivoaka kely le aza mivoaka le toerana dikan'izay de izy mbola ananareo tena kaikanao za tsy any satana ntsony manomboka zao rehefa manombo tena ho an' Jesosy afaka mamerina foana ianao anao a Jesosy consacrer plus à Jesosy sanctifier à Jesosy de raiso an-tsaina foana fa ianao de mivonjeny ianao de justicieny rappeleo any aminanao foana zany zay mba tsy hisy organisme no za mihitsy ny tena nahatakatra be za mihitsy ny tena endrika za mihitsy ny tena baositra mba ositra vaiza aloha io avy amin'ny Jesosy daholo zany zavatra mampanetry tenanao azy le izy rehefa mieritreritra zay anao ny fianako ilana il y a 10 ans 5 ans 7 ans ohatra arakaraka ny nahaterahana vaovao de atorory foana ny tenanao meteza mandofotra ny tenanao matetika amin'ny Jesosy Jesosy anao de voakintrano de anao Jesosy fa aza manana fatifisatena hoe za zany efa boby cartera maty boby cartera zay tsy nafantatra azy enjana be zala fa maty izy satria nandeha tamin'ny herin'ny tena avetabe ny ziolatako boby cartera miovafo misy an'izany tsika ohatry boby cartera reny jiolatsika eo mason'Andriamanitra taloha zao zany mipasin'Andriamanitra voaloha de zao nyrangitiny tena kaikinao nataony rotsiksi zay le resatame nyrangitiny ohatran'le alika rongotry reny mihitsy ny farao tsy navelany tonga de nandeha fa ohatran'le tazonina amin'ny laisy reny mihitsy de nyrangitiny mihitsy mijanona eo anoloana ranomasina anankiray mena jaune rouge
pour tout le monde dia nikitohana tendrombohitra anankiroa dia hoe navolotr'Andriamanitra amin'izay rehefa nitanjon'Andriamanitra ny amonana Egypte tena kaikinao rehefa hitanao romotry Satana dia rao Jesosy fa stratégian'i Jesosy zay andringanana any Satana. Atsika izay zavatra reo voaromotra zany misy tezitezitra manodidina anao dia relaxa fotsiny anao se ozy izy tsy tenin'Andriamanitra le fa teny Mosesy ozy izy Mosesy fantako ty Andriamanitra ty izy naniraka zao zany ny zavatra mitranga bon nareo Exode 14:14 Jehova miady anareo Jehova miady anareo fa nareo manginy anao restez calme dia kaikinao relax zany mahatonga antsika amin'ny telefona relax ny problème anao sy ny problème misy fotoana tsy mba mety relax tsika reo vao tsy relax ianao dia tadidio fa mitombo hery ny fahavalo zay foana le izy ohatrany hitanao tompompy hydraulique rehefa miakatra ndray dia midina ndray reo vao midina ndray dia miakatra ndray mba miakaratra ny faratapony zany mahatonga ny Jesosy miteny tiako nareo mba hampotraka foana fa reo vao matimaty nareo dia aloha vavako aoka anao may foana isan'andro amen aoka anao fenona foana isan'andro alleluia aotsika d'accord tsika dia mitombo mba mahaiza mitombo amin'ny vavaka mahaiza mitombo aza mitady fitombona ositra fa mitombo fa mifanatrehan'Andriamanitra tonga avy eo anatria amin'ny birao an-data foana dato isika metsika kely dato mena ianao ny zavatra rehetra aotsika ny rangitany zany Satana rangitany Farao eo amin'ny Exode 14 verset 10-12 aizo tsara Exode 14 10-12 tsy vakiko rezy fa famerenana kely ty tsy maintsy averina kely izy ma fa lasa tsy aratsika izy vao zay no dia zao hitatsika eo anatin'ny Exode 14 verset 10-12 rehefa nanantony Farao dia misy fahalemena atao anatin'ny taranak'Israely adiny daholo ny herin'Andriamanitra namoahana azy tao Egypte tadio tsara fa ny herin'Andriamanitra namoahana tao anatin'ny prison antsoina hoe enfer tena kaikinao rehefa tsy anana tao enfer antsony ianao fatany ianao eto ambony tany le dia efa misy miaina sady ny enfer zany hoe ampahoriany Satana ao anatin'ny aretina ao anatin'ny tsifitsina ampahoriany Satana amin'ny lafiny rehetra fa zao nesorin'Andriamanitra tao anatin'ireny ianao fa misy fotoana tsika rehefa tonga zany ataon'Andriamanitra rotsikosoka Andriamanitra tanjon'Andriamanitra dia amotika lefa avalo faran'izay tapony mihitsy hoe tena andrika fa ny problème anao inona problème an'zareo tao il eut grande peur verset 10 natahotra indray zareo ohatra marian'ny Satana indray reo vao marian'ny Satana no tokony lohean'Andriamanitra famonjena le présence an'Andriamanitra no tokony tsapanao fa tsy présence Satana Satana no tokony mahitanao raisinao ty Satana no tokony matahotra ohatrany natahorana teo anatehan'i Jesosy fa ninona moa tsika izao ory tantan ory taty fa ninona moa tsika tena kaikinao tsika tsy fifakaiza mihitsy antsy Satana ny tenenina an'io teneny Satana tsika za tsy akamana antsony za tsy baikona antsony andeha anoto za tsy baikona antsony andeha anganatra tsy akamako zany ianao tsy fifaneniny zany tsika dia avy eo amin'izay izy maneny tsy natodanga zany da avy izy maneny asa lefa any amin'ny enfer zay fa tsy maintsy alefa any izy tsy maintsy roany tena kaikinao dia voly tsy maintsy miala ny fanatrehan'Andriamanitra ianao tsy maintsy mitondra foana ny fahazavana ianao tsy maintsy mibriller plus foana ny fahamasinanao masina sel le goanao zany tsy maintsy renesin'ny olona foana ny présence anao tsy taka ny présence ny zanak'Skeva fika tamin'ny lavitsika nanatrarina tsy diso ohatrany tamin'ny lavi zay fizarana zay raha tsy diso tandremy sao dia tonga eo dia amin'ny anaran'i Jesosy toriny Paoly fa ny anaranao mila fantatra voalohany indrindra ao an-danitra tena kaikinao ny anarako mila voasoratra ao an-danitra fanoranao tena ho an'i Jesosy fibebahanao dia voasoratra ny anaranao dia tsy maintsy fantatra ny any amin'ny enfer koa ianao tena kaikinao ianao tsy maintsy fiserviste moarany amin'ny enfer ianao tsy maintsy atahoran'ny Satana zay ianao mandeha asa an'Andriamanitra manao ny asan'Andriamanitra zay ny disciple an'Andriamanitra
dia disiplinan'i Jesosy. Disiplinan'i Jesosy tsy mandeha mitondratondra baiboly isaky ny miaitsika. Disiplinan'i Jesosy tsy amin'ny alalan'ny costard sy ny karazany. Manao lobaka mainty fa izy mampitsoka ny satana foana. Na manao tenisy izy, ahoana ianao mitoly dia manao tenisy. Ka tenisy aloha mba mampalaizy ihany androany, fa tsy tenisy nanaovako androany. Ka io tsy any amin'ny fomba fitafy. Tsy manenjika nizaniza fa misy fotoana ny olona hoe manao akanjo fotsy zay vao mandeha ny sase dia voly tsia, dia nikakinao tsia. Fa tsy maintsy mangalika foana ny satana. Any akanjonao rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra inona ny zavatra ao amarika anao rehefa nitseho teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Jesosy dia naneny miova loha, miova amin'n'amirapiratra izy. Ohatr'izay ny akanjonao na mainty ohatrin'inona ary fe maimbo atsembohana ohatrin'inona fa tsy maimbo atsembohana koa aloha fa maimbo atsembohana ary ianao tsy izay mihitsy ny essentiel amin'Andriamanitra hoe ianao manitra be dia ianao madio be col blanche be kanefa ny ao anatinao maloto. Izy nareo faseo sadiseo ny akanjo anananareo. Ny akanjo anananareo tena akakinao ny akanjo ananana faseo. Anana faseo sadiseo le akanjo le aty ivelany. Hoy izy fasana ohatran'ny fasanareo fotsy eo aty ivelany fa fofaty fotsiny ao anatinareo. Mila miala amin'izany tsika. Efa zanak'Andriamanitra mila miala foana. Mila manadio ny ao anaty eo tsika. Mililompo le zavatra noir sy ténébreux sy ny karazany reny. Mila tapaka tena kaikanao miala. Rehefa miala reny tsy matahotra intsony ianao mahita amin'ny farao. Fa tsy vao miala ny farao dia dia faly be ianao. Faly be. Faly be satana azafady. Dia natahotra ry zareo. Tsy tokony hisy tahotra intsony hitaka any amin'ny endrika eo. Tsy tokony hisy tahotra intsony hitan'i Jesosy eny aminao. Tsy mbola mikorapaka izany mihitsy ny Jesosy nandeha nandoka devolina namitra tanana malala. Relax, tena kaikanao tsy asa tsy hery le izy, tsy amkeriko, tsy ampatanjara, fa mihery fanahy masina izay ataonao. Amen. Tena kaikanao mandroso tsika. Ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy kasika mahagaga foana. Jorovavimbela zao izy mianaka teo. Tsy le olona mitoriana koa, le rangaha mitoriany zareo nahazo fanasitranana. Amen. Fa nisy raha matoa vitsivitsy teo izy noho ny fanatrehan'Andriamanitra dia voakasika ihany koa. Aza menatra izany. Tena kaikanao aza menatra an' Jesosy izany. Fa nga izy kely aina hoe. Nga izy kely endaka ka hoe mila mataotahotra izany. Mandehana fotsiny e. Izy tsy voatery mijoro be. Izany hoe audasy izany tena kaikanao audasy izany. Ny audasy resinao ny audasy tsy mila angatahana. Ny audasy dia famoahana izay zavatra filonao. Inona ny zavatra filonao dia samy joro anao. Peu importe. Fa tena John nanana audasy izy mijoro teo ambavadiny tsara endrika izay le fitarihan'ny tatikolo teo. Tsy natahotra izy ny hoe efa fantatry zareo zao fa recherche hoantida any zareo. Tena kaikanao ianao hoantida. Hoantida ianao hoantida ho amin'ny enfer ianao tsy tiany zareo ary tena chassé ino moa ny anarany reny mise à prix ny tetinao mise à tête mise à prix natao mise à prix zany hoe tena mort vivant zany ohatr'izay mihitsy hoantida be mihitsy ianao fa zao no mahafinaritra. Ianao rehefa mpiditra ny satana any prison fa tsy ianao miditra any. Alléluia. Ianao ny policier manana ny ariny Ephésiens 6 nonka verset 10 à 18. Ianao manana ny ariny, ianao manana protection, ianao manana protection divine. Ny faveur ny puissance ray manontolo verset fahitantsika tamin'ny heriny dia davy ny notinao fa manana faveur ny puissance céleste isika dia ampiasao le izy tena kaikanao ampiasao le izy. Mba eritrereto anie ty fanoharana ty fa voalatsaky zao teny. Za zany ny inspecteur de police manana basy ao an-trano. Afaka mampiasa n'iny satria manana autorité amen. Fa manana autorité ny préfecture anahy. Afaka mamatotra an'izay mpangalatra rehetra zay miopefy amin'ny lalàn'ny fiarahamonina dia afaka gadraiko ary afaka manambana basy. Dia mba eritrereto hoe tonga vana ny mpamaky trano. Saintsainy ty fa mampiovanao ty. Tonga vany ny mpamaky trano dia ianao indray mangovotra.
tena kaikinao ianao io manana fahefana ary manana puissance zany hoe anananao koa zany pistolet dia maniny ianao tsy mampiasa tena kaikinao fa maniny ianao tsy mampiasa. Misy fotoana zany ny olona mampiasa ohatr'izay fotsiny eo anatrehany zanany izy amin'ny style be je suis un policier fa devant un malfaiteur izy a il n'est pas un policier. Beda be mbola ohatrany matoa zany zavatra mivoaka dia mbola misy ao fa androany ianao ampijoroana amen. Rehefa misy mpangalatra mitady hamaky ny tranona vrai inspecteur de police peu importe anisany a sady miantso renfort izy zay le ohatrany ataony mamiolga miantso renfort kaikinao mietso renfort miantso antesseuse aizy nareo misy miataky fa za keo mamoaka ny arana aleo mijereo le izy le fofona maloto eo tena fana maloto mihitsy le izy le fofona esprit de mort ary rehefa izy rehefa mamela dia masisy be zay mihitsy izy izy tena veta velona mihitsy dia ny fananao dia davy mihitsy esprit de mort dia zao vaovao mafana jereo le réaction voaloha tonga dia ny ansina autorité aloha ny raisina voaloha fa monsieur le jardinier tonga dia au nom de Jésus nakato ny trano au lieu dia niantso vonjy a monsieur le jardinier tao ivelany niantso en pompier niantso rehefa tsy tena kaikinao fa rehefa tsy manam-pinoana tsy mihainy aloha pompier fa rehefa manam-pinoana taky maniolga ataovy le izy amen ahoana jereo ndray masoneo kaikinao dia ahoana nefa tarako eo maherina atao anaty fa raha tsy ampiasaiko miherina andramaka zao fa tsara Jehova ahoana nefa taranao tsara Jehova raha tsy nandramanao izy ahoana raha tsy andramanao sinany tsy fantatrao raha tsy andramanao sakay tsy fantatrao hoe masika keo amen fahafaharoa misy mpanompon'Andriamanitra foana fa tsy alefan'Andriamanitra ireny ianao tena kaikinao zay ny antony fisian'ny mpanompon'Andriamanitra ka na be ositra ianao na be iny matoa ianao netin'Andriamanitra napetraka eo ambanina hierarchie anankiray dia maneke foana no mitsesy aloha tsy hoe zako olona mpijoroana eo dia zay famadina zany jereo anaty baiboly fa zay raha tsy resiko hoe mosesy jereo ndray Samuel chapitre 8 rehefa nilaviny zareo i Samuel io izy Andriamanitra tsy ianao ny laviny fa za mihitsy ianao zany rehefa mandamo leader satria anao dia tadidio Andriamanitra mihitsy ny lavinao le autorité an'Andriamanitra zay tsy mila mitandrema mila mitandrina ao tsika Exode 14 verset 13-14 ampahery am'izay mosesy mijoro mpampahery am'izay tena koe rehefa mbola misy ahafahantsika mifampiantso hoe miantso renfort aza miantso any amin'ny hafa fa any amin'ny zanak'Andriamanitra aloha izy zao aloha lefa nandray efa nifasy an'ity Goliath ity dia nampitarapika azy dia atsonao izy azotsika ila izy raha ohatra hoe any resaka ohatra hoe resaka problème na inany hoe resaka tsifisina ohatra dia izy zao rehefa nijoro vavolombelona hoe nason'Andriamanitra atao anatin'izany tsifisina zany dia atsonao le olona ahoana tokony atao ahoana dia meny directive koa anao amen ianao manaraka minaran'i Jesosy toy am'izay ary ny lesona Exode 14 verset 15 Exode 14 verset 15 minaran'i Jesosy et le Seigneur dit à Moïse mais pourquoi cries-tu à moi rehefa mikikika zany ny zanak'Israely rehefa mikikika ny assemblée dia rehefa nompon'Andriamanitra mibety Mosesy tsy hita mihitsy ao anaty baiboly ny menimenina fa lasa Mosesy ilay mibety mais pourquoi tu cries à moi reo vao mikikika sy murmure zany ny zanak'Andriamanitra dia ny leader indray misy foana bobe dia zay mahatonga azy tsy maintsy miteny ndray parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent tena kaikinao hoe tsy vaovao aminao zany teny zany inona le izy avance mandroso raha tsy mandroso anao tsy ahita kanananao mihitsy mandrak'izay anao tsy ahita mihitsy mitongina ianao manao fa boudisme eo e zaina eo mibode eo dia eo dia sur place eo miboda mipetraka lasa manatavy tena fotsiny jereo tsara le jereo tsara miboda mataritavy eo fotsiny vokisana fotsiny
fanahyn'ileo izy fa ny zanak'andriamanitra mitsangana dia mandray andraikitra na lavo impito ara marina dia maninona miarina foana ianao ninona azo matahotra fa vieternel no anatinao afaka miarina foana nao araina eloia mijoro dia mandehana mandrosoa tena kaikanao mandroso andriamanitra no miteny teneny ny zanak'andriamanitra mba androso izy androany miteny aminareo fanamasina mandroso maninona mandroso avance rehefa mijanona eo anao maty eo anao raha ohatra atao anaty baiboly moa tsisy mijanona ny zanak'izay vonatan jesosy fa eritrereto fa efa mivakian'andriamanitra tamin'ny alalan'ny mosesy no zany le raha masina mena dia ny sasany epita dia nisy mijanona aloha zay nangay verina sira ve anao fa navelany egyptiatra fa ho velon'ainareo anjanona eo kaikanao maty tsika tsy naman'izay miembotra ozy izy Jehova Hébreux 10 verset 38 tsy naminy Hébreux 10 tsisy fa raisiko ohatra fotsiny izy fa raha nisy mijanona teo fa tsy nandroso maty ho ianao mila mandroso teny kaikanao fandrosoko manoko androany ajanonoko zay murmure mba jerevonareo ao anatin'ilay mer rouge efa tenentsika foana fa zone rouge zany mampatahotra mahafaty mamono zany tika zany rouge zany tika zany couleur sang mahafaty anao zany fatao ambadik'ile ranomasina mena dia efa nanoman'andriamanitra fa misy tana maina momban'ilay ranomasina mena tena kaikanao ianao koa zao mba nieritreritra an'izany fa le sakana hitanao an'lolo mihitsiny ny anokafan'andriamanitra lalana andehananao manavatsava tsy akasika anao amen diso daholo ny dessin animé sy ny amin'ny film reny hoe misy sakatsakana le chariot lasa mipatiny tapaka amin'ny pneu non tena za sur satria voasolatra anaty baiboly fa nandita amin'ny maina izy fa tsara lavitra no goudron teny frantsa satria maiky andriamanitra ny amoakanao tena kaikanao maika zao ny andriamanitra amoakana androany dikan'izay tsy isy difficulté zany ny amoakanao le mer rouge natokana hoany manizy hoany egyptianina le mer rouge natokana hoany egyptianina androany misy mer rouge rahan jesosy fandraisana androany tena kaikanao niomana ave anao zao ty rouge ty rahan jesosy ty rehefa isotro an'ity ianao dia hitanao rehefa tsy fombafomba dia tabe mihitsy ny tena rehefa andraisana re zany pastera fombafomba tena kaikanao zay madiso anao niraisinao fombafomba le izy dia tsy nahita vokatra anao fa rehefa saintsainanao tsara mihitsy fa misy dikany rahan jesosy hoe ataovy zao fahatserovanao izy ataovy zao rehefa mahatsiaro azy zany tsika rehefa aveo dia ho hitany sa tsy hitany dia le vokatra nataony il y a 2000 ans le izy mifantika sy izy nidaroana sy nikapohana izy maty sy mitsanga velena ho hitanao vokatra eo vatanao sy eo amin'ny esprit anao izy amivonandray le izy amen rehefa mandray anao le voa dia hitanao tsara le izy ho hitanao tsara ny fomba fiovany le izy amen ambadiky io ranomasina mena zay hosotrotsika sy ny nofony hoantsika io fanasitranana 100 isan-jato ary famafana heloka 100 isan-jato amen tsy zany manao an'le izy ary tsy anao manao an'le izy fa fampanantenany jesosy le izy le faites ceci en mémoire de moi inona dikan'reo en mémoire de moi qu'est-ce que j'avais fait qu'est-ce que j'avais accompli inona zavatra vivitako fanjaranao mila mémoriser an'le izy ianao zany mila mamerina an'le izy ao anaty mémoire anao dia hitanao le vokatra amen stop le murmure en avance teny kaikinao hoe shut up rinaza mahazazany sasany shut up zany mangina oromolotra teny kaikinao oromolotra foko santsanaky mila mpangina fa vao miteny ka miteniteny foana mamaky teny anao mamaky teny ao tenenao any ane ovy any ane jereo ny jesosy tsy hoe tsy tan'andriamanitra le raha masina mena fo izy teneno zareo nangandroso tena kaikanao miara-mandrosotsika miara-mandrosotsika amen tena nao action amizay miditra fahapolitika Exode 14 verset 16 mena zanak'Israely zany tenena hoe ndara mandroso tena kaikanao
ny zanak'isany ny zanak'Andriamanitra natao androso fotsiny ary ny mpanofon'Andriamanitra indray dia ty Exode 14:16 mais toi élève ton bâton et tends ta main sur la mer et divise là izy zany manao an'le izy tena kaikinao zay le fahefana mena mpanofon'Andriamanitra nomena an'izay bâton zay en tant que berger dia misy bâton dia misy houlette dia misy an'le manteau de berger zay meny Jesosy anay pasteur dia zahay nasaina maninitra an'izay zavatra zay amin'ny anaran'herin'i Jesosy iditra ny tanako tahaka nanjira misesy tononoka aminaran'i Jesosy ny fanafahananao tanteraka androana aminaran'i Jesosy raha navatsavany raha masina mena amin'ny alalan'ny ranan'i Jesosy ianao tsy finanana nofony tsy finanana mofo topaina dia hitanao tsara fa le aina fa tsy mofo topaina no anao andreo fa le aina ny amenanao tsy ho voko mofo topaina anao fa voka aina alleluia action le mpanofon'Andriamanitra amin'izay io a zay le izy ny ordonnen'Andriamanitra mihitsy Mosesy fait un miracle ary miracle sy ny signe prodige dia natao a tsy fanehonan'ny Mosesy fa ny fomban'Andriamanitra dia hoe kaikinao zay les présences de Dieu les présences de Dieu hoe fanehona aseho amin'ny alalan'le fisiny le mpanofon'Andriamanitra amin'izay alleluia manifester Andriamanitra tsy mila nangataka koa ny Mosesy hoe manifeste ta présence fa tonga dia niseho azy dia fanatehan'Andriamanitra fa tsy maintsy nianao action kosa aloha Mosesy zay ny mahasainay mijoro androany amin'ny anaran'herin'i Jesosy manokatra lalana eo amin'ny fiainanao androany fanjaranao kosa tsy maintsy miditra ao anatin'le rahan'i Jesosy sy nofon'i Jesosy manavatsara anjaranao mandeha androany fa zanojanona ntsony hoe tany anato ilay situation efa impossible ozy ny dokotera tena kaikinao jereo masina zavatra tsy hain Jéhovah ve manino Jesosy nyteny hoe tout est accompli matoy izy nyteny hoe tout est accompli amen amen fotsiny amen fotsiny alleluia mahafinaritra be toan'lo hoe fa mangirana indray alleluia zavatra nitranga rehefa naninitra amin'ny tanany Mosesy zavatra nitranga dia naniny nisaraka le raha masina mena raha tsy naninitra ny tanany zany raha tsy maninitra ny tanany zany mpanofon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia manino tsy misy raha masina mena misaraka mihitsy ny fona tsy manao pub ny mpanofon'Andriamanitra koa fa le présence de Dieu tena iainanao amin'izay manomboka androany tonga avany ery teo anatrehany Jordany tsy tahitrakory izy esorony tsy mieritreritra izy hoe ina tokony atoko hafa baraka amin'ny Elisa ny fils des prophètes rehefa tena mijery foana tsy tahitrakory izy nesorony le manteau de kapohany tsy miteny izy dia lasa izy nandeha kara fotsiny Elisa izy Elisa ny anarako ty ataoko amin'ny manaraka tena kaikinao zay tokony fanaotsika hitatsika ary vakitsika ary nenesitsika rehefa toriana ny tena zao ny zavatra nataon'i Jesosy dia ataovy be izy tena kaikinao aza miasa saina ho ahy ianao na vao miasa saina hoe inona moa zany natonga VIH teo amin'ity fiainan'ny olo ty aza miasa saina von VIH izy ametao tanana dia sitra an'ireny von cancer ametao tanana dia sitra an'ireny aza miana aza manao analyse re ino moa zany tena nahatonga anao any tena non renao misy aretina izy aminaran'i Jesosy toi esprit d'infirmité sort hitanao ny polisy rehefa tonga ery Saint-Denis vao mijoro avany izy miaraka amin'ny uniforme inona ny ataon'le mpitondra masikita ireny eto raha tongotra tsy mila miteny akory hoe au nom du préfet fa vao mijoro izy tonga dia lasa zalapanao masikita tena kaikinao hoe mbola pirano zany atao satana ao fiainanao vao mijoro anao satria ao anatinao le izy any ao anatinao Jesosy tsy maintsy miala satana azy matahotra zany hitranitrano pampahoriana indray azo satana ianao natao pampahoriana satana eo kaikinao pampahoriana satana za pampahoriana satana ianao izy mila mitsoka fa tsy ianao mila mitsoka aza mijery an'le film d'horreur reny tsona film d'horreur ny katolika indray ny kristianina indray no mitsoka tsy resaka fisekosekoany zany zavatra zany fa saivy misy demoniaka mijoro fa dato amin'ny anaran'i Jesosy alleluia ao tsika ka ny mahay rozy idirantsika androany dia le couleur ny sang Jesosy rehefa mijery ny sang Jesosy anao Kristy tonga dia hitanao voalohany oay nikapohany Jesosy tonga nofy le teny hitandry Petera hitandry Jona sy Jakoba nandatsaka ny rano mihitsy izy mba ho anahy
mahazoky fanasitrana par c'est meurtrissure je suis guéri tonga dia zany hoe je suis guéri je suis guéri na mbola misy manaikitraiky je suis guéri dia saintsainy le izy eo am-pihinanana ny mofo sy ny rahan Jesosy eo anao dia tonga dia saintsainy zao ataovy fahatserovana tsarovo ny zavatra vitan'i Jesosy inona ny zavatra vitany maty mihitsy izy tondra malédiction izy kanina inona mety malédiction sy raha mbola ninonao foana le malédiction zara nga tsy minao lezy fa androany tapaka aminaran'i Jesosy okeko aminaran'i Jesosy rehefa tonga vaniny manam-pahefana ka miteny hoe stop na ohatry inona bus leza be ohatry inona ka miteny izy hoe stop na tsy misika koa rezy fa miteny hoe stop tsy maintsy mistop foana na bus be ohatry inona nengesana no le autorité tena kaikinao no autorité alleluia rehefa misokatra andavy masina mena tadivio tsara fa tsy natao amononao io tena kaikinao tsy atao afaty anao io fa natao anavahana anao no tsara natao anavahana anao le raha masina mena rehefa namaky vaky ry zalahy dia Andriamanitra ka efa nanomana fasana ho an'ny Egyptianina fa tsy ho an'ny taranak'Israely sa tena kaikinao hoe zava-maso tena any amin'ny Nomery le izy dia hitantsika ny verset tamin'ny Labi hoe zavatra tenenao any misy fotoana mamaritra anao dia ataonao miteny hoe délivre-moi nefa nenao ihany ny teny hoe fatory aho androany ianao afaka fa ny zanaka manapaka dia ahafahana tokoa anao kanina inona zay namaritra anao androany ny fanafahana anao aminaran'i Jesosy io ranomasina mena io dia natao iambotiran'ny Satana rahan'i Jesosy io natao hamafany helikao rehetra tena kaikinao misaotra anao Jesosy rahabilamiko ny psaume 103 amen rahabilamiko ny psaume 103 hoe misaorany Jehovah ry fanahy zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina dia manina zay mamafany heliko ao rehetra io raha io mamafa heliko fa tsy mandrakotra heliko zany amen tsy mila sakrifisy zany tsony ianao sakrifisy na biby rahambiby couleurany rahan'i Jesosy ny tokony hoentinao io rahan'i Jesosy io mamafa heliko tena kaikinao hoe culpabilité culpabilité zany mbola avocat mampiakatra appel miteny aminao hoe ianao ny maloto ianao ny mpanoto tena kaikinao hoe tsy miakatrehinao foana zany hoe mpanoto zany Satana mitenenao an'izany foana miculpabiliser ianao tanao ny avocat rehefa misy atao ny banc ny accusé dia eo amin'ny banc ny défense inona ny ataon'le anankiray foana mitady petite bête izy taminao le an'iny dia tena sura hoe anao fa zay ny fanaon'ny Satana zay sura mihitsy anao fa tena tsy dia rehefa mijoro zay le audace tena tsy nanao mihitsy na efa mipugé ny paina koa dia ozy izy juge izy va pugé affaire classée ny atsika rehefa mibebaka tsika tena kaikinao fa mila mibebaka marina un Jean 1:5-9 zao na voalohany any fadimy ka hatramin'ny fasivy ny stratégie an'i Jesosy dia tena milay be Satana zao tamin'ny fanoloran'i Jesosy ny lamosy no kapohana daroana Esaïe 50 verset 6 dia faly be Satana hoe matiko ty le zanak'Andriamanitra mihitsy teny nanolo tena nody tetateta tonga ty atany anareo nisy le mandeha nisy vignoble anankiray tena naka piasy izy ikarakarana izy le olona avy rehefa mitoetra ela atao karakarana dia nihevitra hoe anazy le izy tena kaikinao hoe ohatr'izay le tempon'ny prince de ce monde izy mieritreritra be mihitsy anazy ianao tena kaikinao tsy anazy zany dia nanilaka mpanompo anankiray aloha le tompotany dia ny fialahany fotsiny daroany fotsiny dia nitarainy nody nanilaka mpanompo faharoa fahatelo dia ozy izy le vignoble ngamba raha zanako mihitsy ny alefako eny dia ngamba izy eny tadidinareo hoe zay fanoaran'izay ao tsika dia rehefa tonga le zanaka mihitsy ny tonga avany dia inona ny tao anatin'ny sainany rehetra matiko ty avany fa rehefa maty anaiky tena kaikinao hoe sofa maty Jesosy ny fahafatesan'i Jesosy lasa victoire ho antsika koa halleluia
Atsika lasa Victor atsika za mahatonga atsika mémoriser foana rehefa mihinana an'ilay mofo tsy misotro an'ilay ratsy dia faly tenikekinao faly metanetana ny aty anaty koa ty hoe hiditra ato amiko amin'ny alalan'ny mofo sy le rà le fanasitranana le famafana eloko le fanafahana valabona indray androany tsy amin'ny andro rehetra iainana alleloia tenikekinao zany tsy hoe vao mafana stratégian Jesosy dia ohatran'izay satana sy ny demoly rehetra faly be Jesosy zanak'Andriamanitra vonoky ty androany ndre tena maty tokoa aloha Jesosy kopaka mihitsy Jesosy voadatika izy maty izy fa zao kosa ny vaovao mafana tao anatin'le fidaroana sy fikapohana sy ny fahafatesana tao le fanafahana alleloia ao anatin'ito ny fanafahana anao ato anatin'ito ny fanafahana anao rahan'i Jesosy sy ny nofony Jesosy sy fombafomba ny ataonao androany esory ao anatin'ny fisainanao fa raha fombafomba dia taky ny idiranao antony voany hoe fa raha ohatra ka tena fahafantaranao hoe nofony Jesosy mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena atao zao fahatserovana rehefa mihinana nofoko nareo nofoko izy izy tena kakinao tsy niteny zay rehefa mihinana mofo poaina anao na mihinana mofo boribory otrotony rehefa mihinana nofo rehefa misotro ny rako izy izy tsy miteny hoe le divay misy le misy toka na le tsisy toka atao fa tsisy kosa aloha le tsisy alcool kosa aloha rehefa atao ao tsika dia rehefa mihinana sy misotro anao dia hitanao le firaisan'le nofo le corps du Christ ohatran'izao raha indray io a dia lasa tonga aina anatinao le vie éternel alleloia ny ataontsika androany amakivaky an'le ranomasina meny tsika anatytsikitsiky tsisy embus zany any an-dalana ara-Jesosy tsisy satana tsisy egyptianina mihitsy ny teny na nisy baton dans les roues le chariot film be reny amin'le dessin animé sasany dia hoe misy kivativaty be dia ohatrany hoe tsy maintsy niaky tsisy an'izany tekekinao tsisy androany a dia tafavoaka tafapity amen ao tsika satana misy focaliser foana amin'ny faire du mal ny homme ametraka mo eo amin'ny fiainan'ny olona ampijary anao mba tonga anao aniny mifarivalin'Andriamanitra mimonimona n'Andriamanitra androany hoe manentana anao mifaly tenakekinao mifaly dany raha ataonao tazy mifaly peu importe io izy Paul mifaly hoy izao ndray hoe mifaly baiko le izy tenakekinao baiko le izy tsy fiatanam-pony Paul natao tanjona anazy zay hoe inspiration hoe hiran'izay tsy fanentanam-po le izy tsy etan'ny-po zareo nanao le izy fa tena baiko n'Andriamanitra tena mifaly tenakekinao mifaly ao anaty problème ianao dia relax man amen tsika tsy mila moly a mba hatonga antsika relax fanatrehan'Andriamanitra mahatonga antsika relax amen mahatonga antsika mitsika ao anaty problème tsy drogue tsy morphine mahatonga antsika matory tsara amin'ny alina amen tsy mila xanax satria stressé fa satria anao mifaly alleloia tenakekinao reny mbola fifaliana hoe mbola mahery xanax zareo tsara fa ny egyptianina setrasetra be mihitsy hoe io fa nisokatra ny ranomasina tokony tonga saina le egyptianina tenakekinao fananian'Andriamanitra mihitsy ny tapenana amin'ny masony efa tsisy saina mihitsy ny egyptianina satria fa rotoky sy be efa hitan'izao fa efa tafavoaka mihitsy ny Israely zay vao lasena izy jereo tsara le stratégian'Andriamanitra raisinao desaintsaina tsy hoe mbola teny ampovoany ikoa zao dia fadisolo le dessin animé tsy hoe voateny ampovoany dia ao anaty baiboly izy fa jereo le verset tsy voateny ampovoany ranomasina mena dia lasena ny faharosiny miaraminy fa efa tafapita mihitsy dia mbola tsy mikatona tenakekinao mbola tsy mikatona le ranomasina mena tokony ho faly ianao satria voninahitra Andriamanitra tafapita ianao zay fotsiny atao dia ino ny tetateta vany le egyptianina tonga dia hoy izy Andriamanitra ohatra le souris tsara pièce ny souris reny efa hity zao fa fromage efa misy pièce le izy mbola mandeha noho ny atendana noho ny aromotana dia lasa maty ino tsara ty Jesosy ihany ny lalana tenakekinao Jesosy ihany ny lalana
Tsisy esprit impur zany afaka mampiresité amin'ny lalan'i Jesosy. Alleluia. Ito raty raha ty zavatra ty fa ty rahan'i Jesosy ty koa io tsy natao tsisy esprit impur afaka mijanona zany raga. Amen. Tsisy tena hoe tsisy zay taitaina loto rehetra any miala daholo amin'izay rahan'i Jesosy. Voie de destruction pour l'ennemi io tena faratapony. Voie de destruction l'ennemi satria profo ny fahafatesany Jesosy ary profo mitsanganan'i Jesosy tamin'ny mafy. Alléluia. Zany mitsony hoe gloire de Dieu zany. Ny sang précieux de Jésus-Christ midélivrer antsika amin'ny total androany. Amen. Ary le démon tsy miopprimé anao pendant tant d'années tao anatin'ny pensée anao, tao anatin'ny âme anao, tao anatin'ny sentiment anao, tao anatin'ny corps-nao. Katona ny ranomasina mena androany anaran'i Jesosy ao anatin'io lalan'io fandraisana io. Any ambavanao résultat favombelona any ambavanao tena kakinao any ambavako amin'izay le izy. Zay mino amin'izany donc miteritsika n'Andriamanitra. Andaotsika tena manaiky sasana androany, purifier, sanctifier, mise à part pour l'œuvre de Dieu. Reny mbola sombotsombo fotsiny reny. Fanjavatra efa natao defa nakabeazantsika ireo fanjova vombely ohatran'izany daholo. Fa sombotsombo ny androany mba mampanentana anao foana tena kakinao atao foana le izy. Amararako azy Exode 14 verset 23-25. Niady Andriamanitra tena kakinao hoe tsika fasina Andriamanitra. Exode 14 23-25. Nainaikitsika laran'i Jesosy. Et les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent après eux au milieu de la mer tena kakinao hoe tsy sainy Satan. Tsy sainy Satan. Malainy izy fa tsy sazy. Malainy fa tsy sazy. Zanako aza tenenina antsony hoe malany. Ianao aza tenenina antsony hoe mety te malany. Atao hoe je suis sage. Endry aho hoe tsy manambony teny ianao fa endry ianao satria rehefa fahendrenao anatinao. Fanahy masina ny anarany Ésaïe verset 2. À savoir tous les chevaux de Pharaon, zany hoe tao daholo izy rehetra. Ses chariots et ses cavaliers tao daholo mihitsiny. Ohatrany nanavatsavan'ny ny amin'ny fer iray manontolo teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Raiso tsara le izy satria nieritreritra be mihitsy Satana fa rehefa maty Jesosy dia lasa n'izao rehetra izao hoe mpanapaka. Tena kakinao verset 24, et il arriva que durant la veille du matin, le Seigneur regarda l'armée des Égyptiens. Ianao zany fanamaty fa tsy hitanao ty satria androany ny fotoana anokafana masonao. À travers la colonne de feu et de nuages et perturba l'armée des Égyptiens. Kurtanin'izy le izy Andriamanitra tena kakinao tanan'Andriamanitra mihitsy ny tetiny ito. Verset 25, il ôta les roues de leur chariot. Tanao Dieu n'additionne dessin animé. Amin'ny dessin animé, ny chariot an'ny zanak'Israely ny traversé indray lazaindrany efa tapaka. Tsia, neny zanaky Farao. Ny taranaky Égyptianina no tapaka anazy ny chariot. Il ôta les roues de leur chariot afin qu'il soit lourd à conduire. Fananiny Jesosy mihitsy tsy maintsy atonona ato anatin'ity refiny ranomasina mena ity, atonona daholo ny Égyptiana dia indray maty izy. Et si bien que les Égyptiens dirent, fuyons devant l'Israël, car le Seigneur combat pour eux contre les Égyptiens. Miady Andriamanitra. Nouvelle dimension ho antsika androany. Nouvelle dimension ho antsika. Tsangantsika atsoy daholo ny ankizy rehetrarehetra. Atsoy. Dia manantona daholo tsika ty androany. Nouvelle dimension ho antsika androany anatin'ny fandraisana. Ranomasina mena zay andravan'Andriamanitra antsika tonga dia zareo. Andravan'Andriamanitra. Problème andevonany amin'ireny chariot be feo reny. Les chevaux, tena kakinao na les chevaux koa ary ny vonono. Les chariots pitehina. Zany hoe inona ny tianareo tenenina? Inona tiako tenenao anatin'ilay izy? Eno tsara eno hoe sady mandray ny mofo sy ny rano Jesosy ianao. Inona tiako tenenina? Na le fedina koa ary rava. Jereo tsy le devolo reny no mitsoaka sy potika androany fa na le piège rava.
na le chevoany a le chevaux ka nitritra hoe andeha amono an'Israely fa satria izy fomba fitondrany nitondrany farao mitondra ny farao dia potehana ihany koa. Alleluia. Petraketsika miandry mama jereo tsara stratégie-ny Jesosy parfait avereny makitry masonao sady raitso le raha méditeo sady ny sang de Jésus sy ny corps de Jésus. Stratégie-ny Jesosy parfait tao anatin'ity corps zay hoanitsika ty dia nanoritra ny lamosiny izy. Stratégie anao Jesosy tsara. Oh Jesosy io stratégie anao tsara. Tsy hamody ny kapony izy fa tena ny kapony izy. Eo emprisonné na ny anarany aretina rehetra. Ka androany na ny génération anao na ny tenanao afaky ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana zato isan-jato ary vidivinana dia ao anatinao anaran'i Jesosy. Zany ny stratégie an'io Andriamanitra io. Zany ny stratégie an'Andriamanitra io. Zany ny stratégie an'Andriamanitra ao. Alleluia. Isaory Andriamanitra ny amin'izay stratégie zay. Aza malahelohelo ohatran'ny any amin'ny olona ny révision. On joue pas les enfants. On joue pas. Mipetraka tsara nareo. Ao tsika jereo le stratégie an'i Jesosy. Mikapoana sy midaroana izy. Dia nieritreritra be fa avao hoe ateneno kaikinao tsy soa izy fa maty. Satria par ces meurtrissures je suis guéri. Avereny zany je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Oh radabasaka ramasanda fereleli okorona santa. Aradadadabaso. Raiso ny nofony Jesosy hoany. Ary tsarovo fa mikapoana izy midaroana mba handovanao fanasitrana hoany. Mange le corps de Jésus. Saory Jesosy ny amin'ny sakrifisy ny nofony. Fa tamin'ny fitondrany ny aretina tamin'ny nofo dia ny aretina dia voagetsy, ny fahafatesana voagetsy. Amen. Jereo le stratégie an'i Jesosy tamin'ny raha zay midika fa avao miaina. Zao izy za Jesosy io izy Jesosy. Zao izy afaka manolotra ny haiko. Fermez les yeux les enfants. Zao izy afaka manolotra ny haiko ary afaka maki ny haiko. Nomenonao le aina mba azonao fiainana mandrakizay. Raiso ny raha an'i Jesosy dia saintsainy fa voafafa daholo ny eloko rehetra. Miaraka mamboarika mihitsika sady misotro dia teneny misotro Jesosy fa voafafa ny eloko. Bois et remercie Jésus-Christ. Car par sa mort et par sa résurrection, toi et moi, nous avons accès à la vie éternelle. Bois au nom de Jésus. Jesosy mandoarika eo anatrehanao zany plus suppositero eo anatrehanao. Nihinana nofonao mba handovana ny fanasitrana. Ary ny sotron-dranao mamafa culpabilité, mamafa ny fahotana rehetra. Misaotra Jesosy io fa ianao no miteny fa ataovy zao fahatsiarovana. Nataonay Jesosy fa fantatray fa entinao ary tsaronay ianao fa ianao nanefa zavatra rehetra. Tu es le Dieu qui me guérit. Oh raha isy mifanasitranana feno anao aza misaintsana rehetina tsony. Aza mijery saintona fa jereo ao izy Jesosy. Zavatra efa vitako reny saintsaina za efa nandresao kory zao. Ary fanamaherina ao anatinao fa tsy fanahosa. Toery Satana dia anositra anareo izy. Ataovy zao fa tsy arovana. Tu es
Raiso ny fanasitranananao zato isanjato aminaran'i Jesosy. Androany dia décréteny au nom de Jésus fanasitrananao zato isanjato. Fanasitranany taranakao zato isanjato. Raiso zany amin'ny anaran'ny herin'i Jesosy mandehana am-piadanana amin'ny anaran'ny herin'i Jesosy va Nazareta. Amen. Tertsika Andriamanitra. Les enfants, vous prenez les petites verres. Vas-y. Fahasoavan'Andriamanitra anaty izao fahasoavan'Andriamanitra anaty izao anareo. Amen. Savita ain'Andriamanitra tompoko. Ataovy izay tokony atao, angaikaingana kely.